Assamtoum, Ashkarinamtoum. Sous le patronage de Madame Lydia Toutraj Malala, ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, sous le parrainage de Monsieur Christian Tsai, représentant de l'OIT, en collaboration avec Madame Wangarmino Toupner, préfet d'Antigrabé, Monsieur Mandi Jandianzanaka Albert, chef de région Vaknakar, Monsieur Paul Razanakoul, maire de la commune urbaine Antigrabé, en partenariat avec le Bureau international du travail, le comité d'organisation a l'honneur de vous inviter à rehausser de votre présence les cérémonies officielles d'ouverture et de clôture du Salon régional de l'emploi et de la jeunesse qui se tiendront les 14 et 15 octobre 2016 au parc de l'hôtel des Termes Antigrabé. Venez nombreux. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Assamtoum, Arkarinamtoum. Ao anatin'ny fifaliana tanteraka toko lasy toko vavy no hitsidiana an-tokantranonao amin'ity fandaharana manokana mahakasika ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse eto amin'ny faritra Vakinakaratra etsika iray goavana be izy ity izay maro ireo mandrafitra ny komity mpanomana ao ny ao anivon'ny préfecture ny Antsirabe ao ihany koa ny ao anivon'ny faritra Vakinakaratra ny foibe paritry ny asa sy ny fampiofanana ara-teknika sy ireo rantsa mangaika maro isan-karazany zany hoe ireo rehetrarehetra ireo no mikaondoha anolotra etsika goavana lehibe eto amin'ity tanàna Antsirabe ity dia izay ho totosaina ny 14 sy ny 15 oktobra ho avy zao ao amin'ny parc ny hôtel des Termes dia izany indrindra dia hanambahiny ny fandaharana amin'ity androandroany ity dia ho hitanareo eo rehefa avy eo. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Assamtoum, Arkarinamtoum. Araka zany dia Andriamatoa Rakotonirina Niaina Taleny kabinetra ny faritra Vakinakaratra no vahintsika. Faly miarabanao Andriamatoa Tale. Faly miarabanao ary faly miaraban'ny mpanaraka ny fandarana amin'izao hariva izao. Araka ny efa nambara teo dia isy ny hetsika ray goavana izay ho totosaina eto amin'ny tanàna Antsirabe eto amin'ny faritra Vakinakaratra ray manontolo mihitsy dia ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse. Inona moa tompoko io hetsika io? Ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse moa zany dia mazava ho azy araka izany ianarana entiny zany dia sehatra anankiray ampisehoana sy azahoana mampivelatra ary indrindrindrindra mampiona ny tolotra sy ny tinady mikasika ny asa ho an'ny tanora indrindrindrindra ary ho an'ny vahoaka rehetra ihany koa. Ny hoe ny tanjon'izy io zany dia ny mba hampahafantarana sy hanehoana ho an'ny vahoaka rehetra indrindra eto amin'ny faritra fa misy ny asa tokony azo jifaina ary misy koa ny tolotr'asa izay omeny ny orinasa samihafa izay misy eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Ka io hetsika izay atao amin'ny 14 sy ny 15 oktobra io zany dia saika mahasara tanteraka izay ho tolotra izay omeny ny salon de l'emploi et de la jeunesse zay. Raha soary fitintsika inona zavatra mety iseho mandritra an'ilay 2 andro tompoko? Ny zavatra iseho mandritra ny 2 andro moa zany dia mazava ho azy fa misy ireo trano eva samihafa izay isian'ny fikambanana ny orinasa ny sehatra teknika samihafa izay misy eto amin'ny faritra Vakinakaratra ampiranty ny maizy azy aloha ny maha-orinasa azy fa ambonin'izay dia hanao an'ny tolotr'asa satria izay ny tena antony ame tolotr'asa na farafahakeliny ame fampianaran'asa moa zany natosika hoe stage amin'ny fiteny mahazatra ho an'ny olona rehetra. Ka ny zava-dehibe ao anatin'io zany dia ny azahoana miranty an'ireo toerana ireo izay jerevany olona izay mitsidika ny salon. Izay ny anankiray fa ny faharoa ihany koa dia isy ny famelabelaran-kevitra sy conférence zany izay azon'ny rehetra hatrehana manodidina n'izay asa izay ihany koa sy ny tolotr'asa izay omeny ny orinasa mampiranty. Dia ankoatran'izany moa zany amin'ny mahatoantsika hoe fety azy dia misy ny hetsika ara-javakanto samihafa izay mandravaka ny fotoana rehetra mandritry ny 2 andro io. Ya zay ny mikasika an'io hetsika io zany hoe ny tanora zany no tena mpisitraka sy entanina indrindra ho avy hanatrika an'ity hetsika ity dia angamba ny Andriamatoa Tale manentana anao mba hanentana ireo tanorantsika mba ho tonga hisitraka an'izao hetsika goavana be izao. Ya entanina tokoa isika tanora indrindrindrindra izay eto amin'ny faritra Vakinakaratra manontolo mba hanatrika an'io asaina mihitsy moa zany hanatrika an'io fa 14 sy ny 15 ny volana oktobra ho avy izao eo amin'ny hôtel des Termes ao amin'ny sehatra maitso ny hôtel des Termes ny amin'ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse
zava-dehibe io satria sahirana ny olona amin'izao amin'ny fitadiavana asa, betsaka ny tanora mahavita fianarana, ny fianarana ambony zany nataontsika hoe amin'ny antenatenany, nefa rehefa vita zany dia somary sahirana amin'ny fitadiavana asa. Dia verina fa ataontsika tena hoe zavatra mivelatra anankiray mba azahoana misitraka ilay ataontsika hoe tolotra izay omen'ny orinasa amin'ny asa ho an'ny tanora izy io. Mahay mampoana fidirana ary tena zava-dehibe ho antsika eto amin'ny fatrovakan karatra zany satria misy ny mpanohana ny hetsika io zay tena hoe nanao zay ho afany mihitsy amin'ny fandaminana samihafa miaraka amintsika eto toerana moa zany dia araraoty manararaoty tsika rehetra mba hijery an'izany mba azahoana misitraka tokoa ny asa sy ireo tolotra samihafa zay omen'ireo olona rehetra zay mampiranty mandritra n'izany salon régional de l'emploi et de la jeunesse zay. Ankasitrahana ny fanarahanao ny fandarana manokana mahakasika ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse izay atao ao amin'ny tokotany malalaka parka ny mahazatra ny maro ao amin'ny hôtel des Termes rehefa ao ianao amin'ny zoma sabotsy dia avy aty amin'ilay lalana avy aty atsinanana ny hôtel des Termes no miditra fa tsy ary amin'ilay manoloana ilay mahazatra dia any ianao miditra dia mahita ireo trano efa maro isan-karazany dia ao betsaka ny afaka mety misy tonga dia afaka manome tolotr'asa tsara dia mitondra CV aza adino ny CV mety misy ihany koa ny orientation hoe raha izao ny ny filière ny anaranao dia izao ny asa mifanandrify amin'izay fa zareo moa ny tena mahay anazy fa zay manentana ihany dia amin'ny 14 sy 15 octobre ny fotoanantsika ao amin'ny parc ny hôtel des Termes. Veloma tompoko. Asa mitombo, Ashkarina mitombo. Sous le patronage de Madame Lydia Toutraj Malala, ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, sous le parrainage de Monsieur Christian Tsai, représentant de l'OIT, en collaboration avec Madame Wangarmino Toupnera, préfet d'Antigrabé, Monsieur Mandjindjanjanaka Albert, chef de région Vaknakarat, Monsieur Paul Razanakoul, maire de la commune urbaine Antigrabé, en partenariat avec le Bureau international du travail, le comité d'organisation a l'honneur de vous inviter à rehausser de votre présence les cérémonies officielles d'ouverture et de clôture du Salon régional de l'emploi et de la jeunesse qui se tiendront les 14 et 15 octobre 2016 au parc de l'hôtel des Termes Antigrabé. Venez nombreux. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Asamtoum, Arkarinamtoum.